ny lasatra mba fanadino fa nily manazavany ankehitriny izy ary fanotra ihany koa andaminana ny hoavy. Marseranana iny tena dynastie goavana indrindra eto Madagasikara, avy any India angamba ny fihavian'izy ireo, ka zany Marseranana mitondra mandraka ankehitriny faritra goavana eto Madagasikara, iny Anosina dia mahazo aty amin'ny Mahafaly, dia Menavaratra ny firenena, dia mahazo any Menabe, dia mahazo any iny avara Maintrans Menavaratra Tranoboina rehetra iny hatrany Atakarany iny mifolaka Metsinanana aty Fianoro Voatsinanana aty misy Marseranana daholo. Io iny dynastie ngeza indrindra eto Madagasikara. Sampana iray avy tamin'ny Zafimbola-fotsy taranaky ny Marseranana nanjaka tany Menabe no niavian'ny mpanjaka Antakarana. Tamin'ny voalohan'ny taonjato fahaenina amby folo dia nisy fianakaviana Zafimbola-fotsy avy tany Tsakalavana tosika ny Zafimbolamena avany ka nianavaratra nakany Samborano. No tonga tao izy dia nizara roa. Ny tarika iray dia ny Atsinanana nakany Androna ka tonga tany Marangobato sy manodidina, ary ny Filo Laigara sy Fananomena no nitarika azy dia nanorim-panjakana tao izy. Ny tarika faharoa dia nidina ny sahan'ny Samborano, nijanona kely tao Samborano anava dia niampitana kany Nosokomba sy Nosobe. Rasoa sy ny zanany Rola, Kozobe sy Tsirsa no nitarika io andian'ny faharoa io. Voafidy ho filoha i Kozobe tokony tamin'ny fiandohan'ny taonjato fahafito ambin'ny folo. Nanjaka 30 taona tao izy. Antafondro no nataony renivohitra. Ao Nosokomba ao amin'ny toerana atao hoe Antenany Omby izy no milevina. Teo anelanelan'ny taona 900 sy 390 no nanjaka i Kozobe. Ary tamin'ny 490 hoy Mopera Luiz Mariano dia nisy fanjakana maro teo anelanelan'ny Cap Sebastien sy ny Cap Nord, nanaiky ny mpanjaka tao Nosobe zay natao hoe Tongomaro. Asana i Kozobe io na olo-kafa. Andriamaintso zanany no nandimiany Kozobe, Antafondro koa no renivohiny. Maty tamin'ny 720 izy rehefa nanjaka 50 taona. Ao Lokobe izy no milevina. Andriampelo zanak'Andriamaintso no nanjaka nandimy azy. Tamin'ny fotoana nanjakany dia nisy andehan'ny tafika Sakalava notarian'ny Tsivantana izay natao koa hoe Andrian'ny Taoro, tonga nanafika azy. Maty tamin'ny hoadina noerana n'Andrian'ny Taoro io Andriamanampelo. Tao Bejofo ao avaratra ambanja izy no maty. Notapahan'ny Tsivantana ny lony ka narina tao anatin'ny renirano-nakazonkoniny. Hatramin'izay dia fady amin'ny Antakarana no misotro rano ao amin'io renirano namandro ao. Niparitaka Zinandositra ny fianakaviany sy ny havany rehetra ary isan'izany Andriatsorotsy zanany. Misy milaza fa Andriamanampelo rain'Andriatsorotsy dia natao koa hoe Andrianikipihana. Nandositra ny Atsinanana nakany Marotsetra Andriatsorotsy ary ny vatana tao Maradoro na hoe koa olo izay zafirabe havany satria zafiny fotsikio ka afaka nandrisy ireo olona nalefa nandria Taoro nanenjika azy. No ny afaka 3 taona nefa dia voatery niverina nakany Boina i Tsivantana Andria Taoro ka dia afaka niverina tany Samborano Andriatsorotsy. Angamba Andriatsiaba Andriany Ehivena zanak'Andriamandiso io natsona hoe Tsivatana io, ary angamba anarana Yeso napetaky ny olona taminy izany. To amarin'ny soratra avy tamin'ny vazaha sasany toandry Mailleur izany fa nandresan'Andria tokana tokoa Andriambaba ka nanjaka taona vitsivitsy tany vao niverina nakany Boina indray. Ary tamin'izany no nanekeny Andriatsorotsy ny fahefan'ny mpanjaka Sakalava ka nanekeny Andohitra isa taona taminy ary nahazahoany nanjaka tany Antakarana. Ireo andrina tsy tafaraka tamin'Andriatsorotsy tany Marotsetra dia nioromponenana tao Ambatoloha akaiky Nambilobe ka tonga foko iray natao hoe Antanosy Ambatoloha.
andrian'ny Tsorotso no azo lazaina fa tena nanorina ny fanjakana ny Takarana ka tonga mpanjaka voalohany tany tamin'ny tapoany faharoa tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo. Tao Ambatoarana izy no nanjaka ary no natao mahavanina Ambilobe. Vehivavy be tsy misaraka natao hoe tsy matao drafy izay nalaza ho masina ody no vadiny. Ary ny tantara dia milaza fa ny herin'izany vehivavy zany no namaforona ny fanjakana Andriantsorotsy. Nanjaka tokony 20 taona izy ary no ny maty dia nomena ny anarana hoe Andrianilahinarivo, nalevina tao amin'ny Aranatavy izy. Fanjakana matanjaka sy mandry fahalemana no navelany nolovanjafy. Lamboeny zanany no nanjaka ka nandimbe an'Andriantsorotsy. Tokony ho 3 taona talohan'ny nahafatesana Andriambaba izany. Tao Mahafotsina eo akaikin'Andriantanjona, ao akaikin'Ambatoanjahana izy no nipetraka ary indraindray koa tao Anosy, tao akaikin'ny Reniranon'Amboay tsy lavitra ny Vavarano Rodo. Nifankahazo tamin'ny vazaha Lamboeny ka nandray matetika ny Mailleur ary nivarotra omby taminy. Tamin'ny 577 izy ohatra dia nihaona tamin'ny Mailleur indroa tamin'ny 4 Jolay sy tamin'ny 10 Septambra. Ny resaka nataony niaraka tamin'ny Mailleur dia nisy voarakitra ny tsoratra ka azahoana mamantatra ampahany kely amin'izay toe-javatra nisy tamin'izany fotoana izany. Nifandray tsara tamin'ny Benioski koa izy ary nifanao fatitra taminy raha tonga namangy azy tany Noritany Cap Saint-Sébastien i Benioski tamin'ny Jolay 527. Maty tamin'ny 2027 Lamboeny ka Andriaman'Olotsarivo no anarana nomeny azy tao aorian'ny nahafatesany. Raha vao nanjaka nandimby indray ny tembola tamin'ny 2027 dia niezaka aleo tena tsy eo ambanin'ny fahefan'ny mpanjakan'ny Bona intsony. Koa tamin'ny nahafatesany Ravahiny tamin'ny 2027 dia tsy nety nisaona sy niborivolo intsony ny Antakarana. Noho izany dia nandefa tafika nampanaiky azy tsy milomo mpanjaka nandimby an'ny Ravahiny. Boina Omar no anaran'ny mpitarika ny tafika. Lasa nandositra tany Ambatoanjahana itembola. Nataony Boina Omar fairano tao izy nandritra ny volana maro ka tamin'ny farany dia niaiky nanaiky ny fahefany tsy milomo. Taty aoriana dia nanaiky ny fahefan-dradama koa izy tamin'ny 2027 tembola no niambo. Vao nanomboka nanjaka Jianala tamin'ny 527 dia niezaka mafy nanao izay iverena amin'ny fahaleovan'ny tenany ka tsy ho fezin'ny Sakalava sy ny Merina intsony. Niady tamin'ny tafika Merina izy tamin'ny 427 kanefa resaka nanaiky tsy fidiny. Maty tamin'ny 2 sy alana ka ny zanan'lahy vao 20 taona tsy miaro no nanjaka nandimby azy. Tsy nitsahatra nanohitra ny fanjakana amin'ny Merina tsy miaro nandritra ny 50 taona nanjakany. Sady mpiady may izy no kinga tamin'ny tetika politika koa tsy nanohitra fena nanohitra fotsiny izy fa nitady namana tany Bona sy tany Zanzibar mba anatanterahany ny politikany. Ny raiky mpofatatra tamin'ny Frantsa tsy miaro ary ny vonina anomeany Louis Philippe mpanjakan'ny Frantsay ny taniny sy ny mponina ho aminy ary mangataka eo ambanin'ny fiarovany Frantsa. Toa tsy dia rototra tamin'ny loatra nefa ny Frantsay. No niadelaka nefa tsy nahazo valiny izy dia lasa nandeha laka amin'ny mpiara nakany Bourbon ka tonga tany tamin'ny avril 227. Tamin'izay no nosoniaviny ny fanekenana ny lorana ny Frantsa ny zony rehetra tamin'ny vondronosy Mitio, nosy Faly, nosy Be sy tamin'ny tany be. Ho tohiny ny setrin'izany dia nahazo vola 200 Frantsa isan'ny taona izy avy tamin'ny fanjakana Frantsay. Tsy nakasitrahan'ny Sakalava sy ny Antakarana sasany izao nanolorany tsy miaro tany maro ho an'ny Frantsay izao koa dia nanafika azy ny Sakalava mba anery azy hiembotra. Rafitra niady ka resiny tsy miaro tao Nosy Faly ny Sakalava. Nisy koa Antakarana tsy nakasitraka ny nanolorana ny tany sy ny fanjakana ho an'ny Frantsa
fa ny safidy kosa nio tsara fihavanana tamin'ny fanjakana Merina. Ireo dia niponina tany amin'ny morony mahavavy izay teo ambanin'ny fahefan'ny tsy matahotra. Nandeha nanafika an'ireo tsy miaro ka maty anaty tamin'izany tsy matahotra. Tsy nitsahatra nefa niady fa notohizany drambola raha lahany tsy matahotra. Resy tsy miaro ka lasa nandositra tany Nosifaly. Tamin'ny 1370 dia niova ho mpivavaka silamo tsy miaro izay nifandray tsara tamin'ny misionera katolika teo aloha. Niambo tamin'ny 1370 tsy miaro ary tsy alana zanany no nandimby azy. Tsy omeko izay nasandratra anjaka tamin'ny 5 avril 1970 dia nifandray tsara tamin'ny tsy miaro ary niara-nikasa taminy amin'izay azahoana mandroaka ny Merina, any Boina sy any Ankarana. Nandefa iraka tamin'ny soltanan'ny Zanzibar tsy miaro sy tsy omeko nitady fanampiana taminy ary nanaiky eo ambanin'ny fahefany sy andoha etra ho azy rehefa lasa ny Merina. Nanaiky ny Sultana Seid Said ary nandefa sampiady sy miaramila vitsivitsy. Namely ty fidavitra vetivety fotsiny ireo miaramila ny Seid Said dia lasa ary toa tsy nampandreny mpanjaka tsy omeko sy tsy miaro akory. Ireny zany dia zavatra tokony hoe tsy izao reny zany no tokony mipotra fa efa hatramin'izay zany indrindrindrindra amin'ny televiziona malagasy azy zay dia efa tokony voatra mihitsy zany amin'ny fahitana an'ireny tantara misy eto amintsika ireny, satria ny ankizy taty amin'ny fara rehetrarehetra tsisy nahafantatra an'izany fa tsy liotsofina fotsiny tsisy. Ka heverina angambany fa tokony atao matezateza koa zany ny fandaharana ataonareo amin'ny TVM. Ny sosokevitra zany dia mba hirariana ny olona ohatran'ireny hoe nahafantatra an'ilay tantara teo aloha tahaka n'iny nanazavana azy. Mialatsiny fa le anarana moa tsy tadidika fa tokony hitrandraka ny olona ohatran'ireny na mety hoe tokony mizy mihitsy zany nafandavan-tena anatona anareo televiziona malagasy mba hanazava bebe koa, satria eritrereto reny tenen'ireny hoe foko 20 ay le foko tsy 20 fa maro be zany ny zavatra ny teneniny tao ary nreketin'ny tantara reny hoe zafy maniry, zafy ny ohatra zao filazany reny resaka hoe betsileo betsy misaraka sy ny karazan'ireny betsaka zany ny ankizy tateo fara tsy nafantatra an'ireny. Ka dia mirary zay zany mba hoe hitohizan'le fandaharana ary mbola bebe koa zay noho izay zany le fandaharana tokony ataon'ny TVM.